Andriamanitra tsy tia ratsy fa ny olombelona no besiasia. Nanota ireo ray aman-drentsika voalohany noharian'Andriamanitra. Noho ny alehiben'ny fahadisoana no nahazoana fanomezam-pahasoavana bebe kokoa. Ny fadianina 70 andro sy 70 alina i Jesoa ary nalainy devoly fanahy. Dia faly miarabantsika mianakavindray ry havana manaraka izao vatsim-panahy ampitainy radio Don Bosco amintsika izao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Ry kristianina havana, efa tafiditra amin'ny karimy isika ankehitriny. Ny fotoana fibebahana sy ny fiavozana ary ny fiainam-panahy izay mitondra antsika any amin'ny Paka. Ireo vakiteny vakina amin'izao alady voalohan'ny karimy izao dia samy miresaka amin'ny momba amin'ny fakapanahy baziny olombelona. Tantarainy vakiteny voalohany ny fakapanahy navoan'ny Adama sy Eva, nalaina tao amin'ny boky Genèse zany toko 2, toko 7 ihany koa. Rafitiana dia hoe rakotry ny hazo mamoa ny zaridainan'ny Edena. Ary amin'ireo hazo mamoa ireo dia misy hazo noraran'Andriamanitra tsy hokitiana mihitsy, ary tsy hazo hohanina noho izany koa ny voany. Io hazo iray io ihany no voarara. Tsy midika tsy fitiavana akory ny fandrarana, fa vao mainka aza milaza fitiavana izany. No tenenin'Andriamanitra pahary tamin'ny Adama sy Eva mantsy fa ho faty izy ireo raha manandrana amin'io hazo io. Ry havana, tena fitiavana noho izany ny fandraran'Andriamanitra, satria tsy tiany ho faty ny olombelona no ariany ny tovendrika aminy. Ireo didy 10 men'Andriamanitra ny olombelona dia tena manambara fitiavana, fa tsy sanatria hoe fangajana na fampijaliana na fanaovana tsinitsinina ny olombelona, fa kosa miankina amin'ny olombelona ny misafidy hoe hitoky sy hantehitra amin'Andriamanitra va izy ka hiaino sy hanaja ny teniny, amin'izay dia ho velona mandrakizay izy. Saingy nisy moa ny bibilava araka ny voalaza ny vakiteny voalohany ihany, bibilava izay voalaza fa fetsy indrindra nakafanahy ny vehivavy. Fomba fitantara fa izay ny manao ohatra toy ny voalaza amin'ny bokin'ny Genèse voalohany io, ampitana ny afatra tiana ho azo. Manaitra kokoa mantsy raha hoe bibilava no omena ny anjara toerany demony. Ilazana fa biby mampatahotra, nefa dia miresaka amin'ny vehivavy. Ary hitantsika amin'ny vakiteny voalohany io fa ilay vehivavy rery ihany no miresaka amin'ny bibilava eo. Na dia biby mampiororo aza, dia io fa enony, iresahany sy fanakalozany hevitra. Mbola tondron'ny vehivavy mazava tsara hoe ny hazo voansaha no voarara tsy hohanina. Raha eo afovoany moa izany dia mora hita noho izany. Ny haino ny bibilava ny vehivavy, ny haino ireo teny tsara lahatra, nefa feno fitaka, anka voasarika ilay hazo no raran'Andriamanitra. Hitandray vehivavy ny von'ilay hazo dia fihinana, matehijery sy mendrika irina, dia nioto tamin'ny vony izy dia nihinana. Ny fandraran'Andriamanitra ny olombelona dia hoe aza mikasika izany akory, nefa tsy nohenoana Andriamanitra. Tsy vitany hoe mikasika fotsiny ny vehivavy rehefa avy nahita sy nitsiriritra ilay voankazo, fa nihinana mihitsy. Eto koa ry havana dia tsy azo ahilika amin'ny vehivavy ihany ny atosoana, satria izao no voalaza amin'ny vakiteny voalohany io hoe nomeny koa ny vadiny izay niaraka taminy ary dia nihinana izy. Teo akaiky ny vehivavy teo ny lehilahy, fa tsy nandray andraikitra, tsy nihaino ny tenin'Andriamanitra pahary izy. Efa fantany fa tsy azo hohanina io voankazo io, tokony nanampy aneva izy hoe tsy mety io atao io, fa tsy nandray andraikitra ny lehilahy, tsy nihaino ny tenin'Andriamanitra. Ny vehivavy moa nihaino ny bibilava ka nanadinan'Andriamanitra.
lehilahy kosa ny haino vehivavy fa tsy nahatsiaro an'Andriamanitra sy ny teniny. Izany no antony ratsy eto an-tany ry havana. Ny olombelona ry havana no tompona andraikitra amin'ny fisian'ny ratsy mianjady aminy sy amin'izao tontolo izao, fa tsy Andriamanitra velively. Matetika moa ny olombelona dia mametsina an'Andriamanitra ary lazainy aza fa Andriamanitra natonga n'ireny ratsy ireny. Ny tsy fenonan'Andriamanitra ry havana no nahavery ny fitovizan'ny olombelona amin'Andriamanitra, izay efa nataon'Andriamanitra hoe no arian'Andriamanitra hitovy endrika aminy. Ry havana, aoko tsarontsika fa miseho amin'ny endrika tsara mandrakariva amin'ny fakapanahy, ary fantany tsara ny toerana sy ny fotoana hakany fanahin'ny olona. Raha jerentsika mivaky teny voalohany io amin'ny bokin'ny Jenesy 2:7 io, dia tamin'ny fotoana fahatongavany vokatra no tonga ny fakapanahy na alavo any Eva sy Adama. Ny toerana moa dia tao amin'ny sahany Edena. Ny fitaovana nampiasain'ny demony tamin'izay dia bibilava, ary nampitsiry ny faniriana tao amin'ilay vehivavy. Dia niaino ny bibilava i Eva ka lasa nihinana ilay voankazo voarara tsy hohanina, ary Eva nanome an'i Adama ka dia nihinana ihany koa i Adama. Dia ny vokany nandany tenin'Andriamanitra ireo voalohany ray aman-drenitsika ka rava fihavanana taminy, ary vokatr'izay koa dia voaroka tao amin'ny sahany Edena, voaosina. Ry havana, fotoana indrindra izao fanombohan'ny karimy izao, todiana amin'Andriamanitra ka ionana aminy, enona ny teniny, ifikirana sy ametrahana fitokisana aminy, mba amerenana ny famendrehantsika araka ny naharianantsika hatrany am-piandohana. Amin'izao fanombohan'ny karimy izao ve ry havana, tsapantsika fa fosotra mikiky ny fiainantsika ara-panahy, ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola ary ny voninahitra sy ny hafinaretan'ny nofo. Ka ahoana no edintsika amin'ireo? Moa tena katsahantsika amin'ny kofesy sy ny vavaka ataontsika ve ny iray bebe kokoa amin'ny Kristy izay maniry hanafaka atsika? Ny evanjely nivakiana tamintsika teo indray ry havana dia mitantara ny hoe nento mifanana ka ny an'hevitra Jesoa mba halainy demony fanahy. Ilay fanahy masina nidina tamin'i Jesoa fony izy natao batemy tao Jordany no indro mitarika azy ho any an'hevitra raha hisintaka hitokana mangina. Ny tany hevitra tokoa manko dia manambara fisitahana. Ny tany hevitra manambara fitokanana, manambara fahanginana, manambara fivavahana, fisedrana ihany koa anefa ny tany hevitra, fisedrana ny maherery, fisedrana ny anohanana, ary fanoherana ny fitsiritana isan-karazany. Toy izany ohatra no niainan'ireo vahoaka Israely tany an'hevitra nandritra ny 40 taona, koa nento ny fanahin'Andriamanitra tany an'hevitra nandritra ny 40 andro Jesoa mba halaina fanahy. Hosedraina izy mialohany ny anombohany ny fitoriana vaovao mafaly. Nanaiky ho tarehan'ny fanahy izy ary vonona hiatrika ny demony. Eto dia fantatry ny demony tsara ny toerana hakany fanahin'i Jesoa. Toerana moa zany dia tany amin'ny dezera, araka ny efa lazaintsika teo, tany amin'ny tany hevitra, ary ny fotoana afaka 40 andro sy 40 alina tao aoriana ny fifadikanana. Fantatry ny demony tsara fa nohon'i Jesoa reraka irery. Tokony ho fantatsika mandrakariva ry havana fa demony tsy mba maka fanahy raha tsy misy okazion, ary fantany tsara hoe eto mety atratrarako an'ity olona ity. Inona ny fakampananan-joan'i Jesoa? Raha iverenina voalazan'ny evanjely teo, ny voalohany dia ozy ny demony taminy hoe asa ho tonga mofo ireto vato reto. Dia niteneny koa hoe menjaraha any ambany any, omeko anao zao rehetra zao raha mekoka hivavaka amiko ianao.
fitian'ny evanjely amin'ireo karazany telo ireo ny fakapanahy namandria ny demony an' Jesosy. Nilaza tamin'i Jesosy ny demony hoe raha zanak'Andriamanitra marina ianao ataovy tonga mofo ity vato ity. Fakapanahy momba ny anoanana izany. Tao anatin'ny anoanana izy no nasain'ny demony hanao fahagagana hanova ny vato ho mofo. Ao anatin'ny anoanana dia vatantsika tsara fa misy ny faniriana ihinana. Valy tenin'i Jesosy nefa dia izao. Hoy izy hoe ny tenin'ny soratra masina no nentin'i Jesosy namaly ny fakapanahy. Hoy izy hoe efa voasoratra fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Manarak'izay dia io soratra masina izay nytenenin'i Jesosy ihany no vao mainka koa no ararotin'ny demony hakany fanahy azy hienjera amin'ny tevana ka nylazany fa voasoratra ihany koa no hoe ambenan'ny anjely i Jesosy ka tsy mampaninona azy ny enjera avery atapon'ny tempoly. Izao no nataon'ny demony tamin'izay, raha zanak'Andriamanitra ianao menjera any ambany any, tsy haninona ianao satria hiaranao ny anjeliny. Etaeta ny fisehosehony izany ry havana, etaeta ny fizahozahoana, izay ny tadiavin'ny demony eto. Valy tenin'i Jesosy dia mazava ihany koa ny tenin'Andriamanitra hatrany nentin'i Jesosy namaliana an'izany ka hoy Jesosy hoe efa voasoratra hoe tsy haka-fanahy ny Tompo-Andriamanitra ho ianao. Fahatelo ry havana, rehefa tsy nahomby tamin'ny fampiasana ny teny soratra masina ny demony dia ny fampisehoana ny fanjakana sy ny voninahitra rehetra manerana n'izao tontolo izao nentiny nandraviravizana an'i Jesosy. Omenan'i Jesosy hony izany rehetra izany raha mitsoaka ny demony Jesosy. Hoy izy hoe omeko anao izao tontolo izao raha mivavaka amiko ianao. Filana njakazaka izany ry havana. Filana hanana hery sy fahefana. Tsotra ny valy tenin'i Jesosy mandehana ry Satana. Teny soratra masina trano nentin'i Jesosy namaly ny demony. Ny Tompo-Andriamanitra no ivavahanao ary izy irery ihany no tomponao. Ry havana, entitra ny valy tenin'i Jesosy tamin'ny fisarihan'ny demony hitsoaka azy. Tsy hivadika amin'Andriamanitra ray na oviana na oviana i Jesosy, na dia ho tambazana vola aman-karena sy voninahitra amam-pahefana manerana n'izao tontolo izao aza. Entsika tamin'ny evanjely teo moa fa resy ny demony, tsy manan-kambara intsony ka nandao an'i Jesosy. Dia tonga kosa ireo anjeliny ka nanompo azy ary notsinjovin'Andriamanitra ny faharetany, nankatoaviny ny tsy fivadihany ary no amafisiny ny fanekeny hotariany fanahy masina lalandava. Ireo fakapanahy nanjoan'i Jesosy ireo ry havana dia mpahazo antsika ihany koa. Tandindona ihany anefa ireo fakapanahy telo tantarain'ny evanjely ireo. Tandindony ny fisarihan'ny demony ny olombelona ho amin'ny fahalinan-karena, ho amin'ny fampontsampy ary ho amin'ny fitiavam-boninahitra. Ireo ny fakapanahy-pahazo ny olombelona maneran-tany, indrindra moa amin'izao fotoana fanototoloana izao. Tonga marefo ny fiainam-panahin'ny olombelona ka mora resy ny fakapanahy. Sarongotony izao firainkevitra vaovao isan-karazany izao ka mila ho lavo tsy mahita ifikirana. Ny fakapanahy voalohany pahazo ny olombelona tahaka ny an'i Jesosy dia ny filana ara-batana. Lazao amin'ity vato ity mba ho tonga mofo. Manambara izany fa matetika isika dia manaraka ny filany nofo, faniriana ihinana, manaraka ny afinaretana tsy haitohaina, faniriana hanana arena sy vola hatramin'ny aty an-dahan-kanina ka adinitsika ny hanome lanja ny asan'ny fanahy. Ny valy tenin'i Jesosy dia hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona. Dia mampatsiahy antsika izany ry havana fa Andriamanitra no tena loharano ny fiainana. Fakapanahy-pahazo antsika ihany koa tahaka ny nanjoan'i Jesosy dia ny herim-pahefana sy ny voninahitra.
hony demony tamin'i jesosy omeko anao a izao fanjakana rehetra izao raha mitsoka ianao. Fakapanahy mandavataona ho an'ny olombelona ry havana ny mitady voninahitra, mitady arena, mitady fahefana amin'ny fomba tsy ara-drariny. Eo koa etaeta ny fisehosehoana ao amin'ny olombelona izany, fieboeboana, hanao zavatra mampitolagaga, avinavina, fambonentena sy ny sisa. Izany le herim-pahefana sy voninahitra. Manentana antsika ary Jesosy mba hivavaka amin'Andriamanitra irery ihany, fa tsy hitoky amin'ny tanjaka izao tontolo izao, amin'ny tombotsoany izao tontolo izao. Fahatelo dia koa le filanan-jakazaka tia hery, ampiasa fahefana tsy refesy mandidy, tahaka ny nataony demony tamin'i Jesosy hoe avy dia mitsambikina avy eny an-tampon'ny tempoly. Fa efa voasoratra hoe ambonanao ny anjely. Mampianatra antsika i Jesosy ry havana mba tsy hanararoatra ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny fitondrantena tsy maontina na amin'ny fitokisana diso. Tokony ino sy atokan'Andriamanitra isika amin'ny fatokiana feno. Araka ny voalaza ny masinda Jakoba ao amin'ny toko 1:12-12 dia hoe sambatra ny olona izay maharitra ny fizahan-toetra, fa rehefa voazahan-toetra izy dia andray ny satro-boninahitra ny fiainana nampanantenan'Andriamanitra omena izay tia azy. Aoka izay alai-panahary tsy hisy anao hoe Andriamanitra ny maka fanahy, fa Andriamanitra tsy azo alai-panahy amin'ny ratsy sady tsy maka fanahy olona, fa ny isambatan'olona dia samy taon'ny filany ratsiny izay manjono sy mitarika ny tsirairay avy. Fa ny filany ratsy kosa rehefa eken'ny olona dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Nataontsika ary ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy eto amintsika mba iaino ny tenin'Andriamanitra itsika tahaka ny nenony Jesosy ny teniny rainy. Entsika tamin'ny vakiteny teo sy ny fanazavana teo fa demony koa mahay ny tenin'Andriamanitra, saingy izao ny mampiavaka ny demony dia izy mahay tenin'Andriamanitra fa tsy miaina azy. Fa i Jesosy sady mahay ny tenin'Andriamanitra, mahay ny teniny rainy no tena miaina azy. Ka izay koa no hiezaka ataontsika raha te handresa ny fakapanahintsika ry havana dia tsy ampy ny miaino ny tenin'Andriamanitra, tsy ampy ny mahalala tenin'Andriamanitra, tsy maintsy miaina azy ihany koa. Amen. Ombantsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Hirotsaka amintsika ary ombantsika mandrakariva ny tso-dranon'Andriamanitra amin'ny fanzavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Hitantana ny diantsika ny Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.